Taranja kickboxing makalaza ny fahatelo taonany ry zareo avy eo amin'ny club ny 3FP. Ny club ny lehilahy en force raha ny marina koa ity club makalaza ny fahatelo taonany ity ary nisy moa zany ny hetsika gaovana izay tanterahany omaly tety akondrano tety. Ny taona 2024 nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny club ny 3FP kickboxing. Amin'izao fanitsahany fahatelo taonany izao dia tsy mitsahatra ny mitady hevitra hanatsarana ny club hatrany ireo mpitantana ao aminy. Raha nambaran'ny filohany Randrena Arvelo Olivier dia mpikatroka 20 no entina nandrafitra ny club tany am-panombohana. Tamin'ny taon-dasa dia 10 tamin'izy ireo no niatrika faninanana nasionaly ka 12 Aostro tompon-daka. Vokatr'izay mahavelom-bolo tokoa no sady mametraka ny 3FP kickboxing ho isan'ireo club sangany eto Madagasikara. Amin'ity taona ity dia mpikatroka 12 indray no andeha isedra izany faninana nasionaly izany ity club eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ity. Ny 3FP kickboxing moa zao hiditra amin'ny fahatelo taonany satria 2011 izy ilay sokatra. Tsika zao 2013 tafatelo taonany zany. Dia ny vokatra zany hatreto aloha mahavelom-bolo satria ny ankizy ny combattant zany teo amin'ny enga teo amin'ny 20 teo zany zay tamin'ny voalohany dia tanatin'ny 20 io 10 nanao championnat Madagasikara tamin'ny heritaona. Ny anankiraiky 12 tamin'ireo no nahazo championnat Madagasikara. Dia ohatr'izay koa no tamin'ity koa zany mbola teo amin'ny championnat ligue moa zany isika zao no mijanona. Dia raiky 12 no manomana ny championnat nala Madagasikara ilay amin'ity taona ity. Dia araka raha izay tonga amin'izay zany dia mahavelom-bolo ny vokatra atao kickboxing. Teknika zany eo amin'ny fivoarana. Dia zany zareo manaraka teny, tiana manaraka teny sady mbola tory dia mety zany ilay izy. Mety zany zay izaka foana zay tazona an'ilay valeraky ny 3FP amin'ny kickboxing. Mialoha izay nefa dia manana solon-tena efatra amin'ny fanasan'ny club Lion Force kickboxing ho fankalazan'ny fahatelo taonany ihany koa ny 3FP kickboxing ny asa bositolakandro teo tetsy amin'ny Domertia Akorondrano. Teo misokajy vehivavy latsaky ny efatra ny 20 kilao dia nifampitana tamin'ny fahendrena avy eo amin'ny AFKM ny Faratina. Nitojo mpikatroka amin'ny Fazaraly. Ny Jean Robert nifandona tamin'ny Voary ary ny farany i Jimmy niantsy any Rasta. Tombony lehibe ho an'ity club ity ny fananany mpikatroka mora manaraka sy mandray ny fampianarana raha ny fanazavana Randrena Arvelo Mariso Alida Panazatra. Ankoatr'izay dia efa tafiditra tsara ao anatin'izy ireo ny toe-tsaina hitazonana sy hiaro hatrany ny lokon'ny club. Rary ny arak'izany raha mahazo vokatra tsara izy ireo.